Fahombiazana kosa ilay hetsika ara-barotra ny karakarain'ny Madavision la Grande Braderie de Madagascar izay nifarana tamin'ny andron'ny omaly naompan'izy ireo betsaka tamin'ny fankalazana ny fety Noely sy ny farantaona ity andiany ity ary manome ny tsara hatrany moa ny mpikarakara ao anatin'ny hetsika tahaka ito. Nahatratra 5 alina mahery nisandreo mpitsidika tonga teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto Mahamasina nandritra ireo 5 andro nisian'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar, hetsika natokana indrindra iomanana amin'ny fety Noely sy ny farantaona ho an'ireo mpanjifa ary tsy karakarainy Madavision. Tao anatin'izay 5 andro izay nisian'ny hetsika Grande Braderie de Madagascar zay ho anay mpikarakara dia azo lazaina fa afa-po tanteraka izay satria voalohany indrindrany tonga namaly ny antso ireo mpitsidika maro be izay ny fanaretsaka nitady ny entana sy ny kojakoja ahafahana mankalaza izany fetin'ny krismasy sy ny farantaona zany. Afa-po ihany koa zay satria ireo mpivarotra rehetrarehetra tato amin'ny braderie dia saika tsy nionona fotsiny tamin'ilay fianam-bidy 5,000 isan-jato fa tena nanao zay tsy izy tsotrany misy mahatratra 10 ka hatrany amin'ny 5,70 isan-jato ny fianam-bidy izay nataon'izy ireo. Misy ara-moa ny trano eva sasany tamin'ny andro fahatelo efa lany tanteraka ny entany efa mikatona izy amin'izao andro alahady izao. Ny anankiray afaka mariana ihany koa indrindra moa tamin'ity andro famaranana anazy ny alahady dia isy ny fisarihana ny tombola goavana zany izay fiarahamiasan'ny Madavision sy ny microcredit bank izay mparoana ofisialin'ny hetsika. Isy ny fisarohana loka goavana izay compte efa misy vola amin'ny tapitrisany ny ao anatiny. Amin'ny volana martsa taona 2024 indray ny fotoana nomen'ny Madavision amin'ny hetsika manaraka. Nilaza nitondra fanatsarana sy fijery vaovao ny mpikarakara ho fanomezana fahafa-po ireo mpanjifa. Asipana-vaozana ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina amin'ny taona ho avy ka izay toerana iray eto andrenivohitra Madavision hikarakarana indray ny la Grande Braderie de Madagascar.